Zao ny voalaza an'le pejy voalohany zany na le couverture ozy tsika amin'ny teny vahiny mikasika an'ity boky ny Trier Veller ity hoe tout ce que j'écris est vrai à l'Élysée, je me sentais parfois comme en reportage et j'ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon tour. Tamza tao amin'ny soratako ato anatin'ity boky ity ozy de marina satria ozy tamza tao amin'ny lapan'ny fiadinan république zany à l'Élysée ny anaran'izy ohatrany ambotsiroatra avy lohatenintsika zany Élysée dia ohatrany indraindray ozy izy ohatran'ireny ao anatina reportage mampanao gazety reny fa nijaly loatra ozy noho tsy marina dia zay ozy tsy anaovako intsony an'izay lainga izay fa mahatonga tsy maintsy ilaza ny zavatra marina tao anatin'ity boky. Merci pour ce moment ity. Les arènes ny anaran'ny édition namoaka n'ity boky ity zay araka nefa natsidiko anareo teo Trier Veller zany dia vadiny François ataontsika vady foana ny filaza azy moa zany na de mbola hoe tsy vita raha soratra sy mariage officiel aza fa niaran'zarany fiainany tao zany io ary tamin'ny fomba officiel de c'est sa compagne officielle zany dia i Valérie Trier Veller nanomboka tany amin'ny efa ela zany 6 taona lasa tany no niaraka tamin'ny François Hollande ary nahita zany an'le niteneniko anareo ascension fivoarany fiainany François Hollande mbola mpikambana tsotra tao anatin'ny antoko socialiste François Hollande un simple homme politique zany tsy nanana andraikitra akory azy mbola tsy lasa secrétaire national secrétaire ny antoko socialiste akory azy i François Hollande dia efa niaraka taminy zany Trier Veller zany hoe tsy nisy mihitsy zany zay zany zavatra petrany voalohany hoe za ozy tsy nisy mihitsy zany hoe tombotsoa hoe satria ty ho lasa président de la république tamin'izany fotoana izany de andeha hiaraka taminy zay manko ny filazan'ny gazety taminy zany ny filazan'ireo le mpanao gazety filazan'ny olona zany tamin'ny ankapobeny de hoe ianao ndray de intéressé ianao ndray de olona ty tombotsoa fotsiny ianao fantatra fa ho lasa président de la république François Hollande de niaraka taminy de eo izy zany mitantara hoe non zay sy François Hollande nge efa tany amin'ny 2014-9 zany moa zany tany amin'ny 2004 tany zany izahay nefa nanomboka niaraka ary talohan'izay de mpinamana be ry zareo satria mpanao gazetaire politique Valérie Trier Veller François Hollande zany efa député non mbola tsy lasa député fa mbola tsy tena député aloha fa mbola mpanao politique tsotra tao anatin'ny parti socialiste dia namana François Hollande moa tia mpanao gazety ary Valérie Trier Veller mpanao gazety politique tao amin'ny Paris Match normal zany raha ohatrany hoe fanerasera zany reo ohatran'ireny hoe mpanao politique amresaka mpanao gazety reny dia lasa député François Hollande nefa nanomboka ny fakatiry zareo zany ary tam'izany fotoana zany Ségolène Royal mbola niaraka tamin'ny François Hollande Valérie Trier Veller mbola niaraka tamin'ny vadiny Trier Veller ny anaran'io vadiny io Raymond ngamba raha tsy diso ako izay Trier Veller ary Valérie Trier Veller nitondra ny anaran'io vadiny teo aloha io ary tsy niala mihitsy moa zay na dia ny vady na de niaraka tamin'ny François Hollande ary izy mbola samy niaraka nanana amin'ny fiainany daholo zany izy roa fa ohatrany hoe le fitiavana zany ny fampisitona azy roa ary Trier Veller de nitsotra mihitsy ny tao anatin'ny bokiny hoe nisaraka tamin'ny vadiny mihitsy izy niteny tamin'ny vadiny izy hoe j'ai rencontré quelqu'un d'autre nahita olon-kafa koa nanana zanaka anankitelo izy roa de nohony zay le tantarainao anaty boky tena ny insista mafy ozy François Hollande hoe zay saraka amin'ny Ségolène Royal misy raha ianao amin'ny vadinao mba ahafahantsika miaraka zay zany ny tantarany za tsy miteny anareo hoe ndao itsara na tsy tsara le tantara fa tantaraiko anareo ohatran'izao fotsiny zany le izy dia tena eritrereto hoe nanao sacrifice zany lay madame lay Valérie Trier Veller tao anatiny zay fotoana rehetrarehetra zay satria tena tiany zany io filoham-pirenena frantsay mbola tsy président io zao nataony anatin'ny boky hoe 300 ozy ny sondage ny résultat ny sondage zany hoe tsy olona tsy tany karatra ary tsy tao anatin'ny listre ny mety ho présidentiable taty amin'ny ilany ankavia akory aza ozy taty amin'ny parti socialiste akory aza ozy François Hollande tamin'izay sizy niaraka fa tena hoe mifankaty zay ary ny magaga de ohatran'izao
rehefa mbola tsy président le olona zany rehefa mbola tsy manana statut zany hoe président secrétaire ny antoko antoko maintso indray ozy antoko socialiste dia mahafinaritra le fiarahana ozy Trier Velera zay tantarainao anatin'le boky zany hoe tena mifankaty zahay fa noho nanomboka nanana statut am'izay zany le olona le François Hollande lasa député tena nanomboka nisy ascension tsikelikely am'izay dia mbola teo ihany aloha le fankatiavana fa rehefa lasa président am'izay zay le niteneniny tamin'ny teny vahiny hoe le pouvoir a agi comme un acide sur notre couple. Ao anatin'ny boky ao zany hoe tena nanimba le fankatiavanay mihitsy ozy nazahoany François Hollande fahefany François moa niantsony azy ao anatin'ny boky nazahoany François fahefany naninona ozy izy nao anatin'ny fotoana foty tena ny ratsy ohatrany hoe ny simba zany le fankatiavanay satria niova le olona niova François Hollande rehefa lasa président de la République ny tena lava moa le boky 462 pages le boky zany hoe 270 page le boky fa ao anatiny ao zany tantarainy daholo ohatra zany zao ny tsingatsinganiko vitsivitsy aminareo zao ohatra ny fitantarany an'ireny le hoe le président zany François Hollande zany mbola tsy lasa président fa vao nanomboka niaraka kely zany zareo dia atao hoe napiseho an'izay zany an'ilay toetra ny François Hollande hoe betsaka loatra ozy ny lainga ny ainanay tao anatin'le fiarahana fa ny tena moa zany rehefa ty de somary mikipy zay ny maso tsy mahita ninnininy zay ny tena rehefa tratra ny fitiavany zay de tsy mahita hoe dry mandaingange zany olo zany le épisode Julie Gaillet zao ohatra tantaraiko anareo Julie Gaillet le hoe actrice frantsay zany le lasa miaraka amin'ny François Hollande totrany mbola miaraka moa zareo am'izao fotoana zao zany io Julie Gaillet io naprafesany François Hollande ny Valérie Trier Velera dia io Julie Gaillet io efa nanomboka ozy tany amin'ny volana octobre 2012 zany hoe efa vao nanomboka kely lasa président de la République François Hollande efa nanomboka zany efa nitatritatra am'izay ny fomba fijery zany efa lasa hoe baka président ka rehefa président koa sangamo ianao amin'ny ankapobeny ataontsika hoe tsy voasakana dia nanomboka tamin'ny volana octobre 2012 izy nefa nanomboka nandeha le rumeur Gaillet zany fa tsy nety nino mihitsy aozy izy tsy nety mino mihitsy aozy izy tao anatin'izay fa manontany amin'ny François Hollande aozy de mandainga foana zany François Hollande tsy mariny zany efa nisy fotoana mihitsy azy ao anatin'ny boky ao ozy izy hoe tena efa tena tsy zaka tsony zany le tsao hoe enao kosa ve zany vadin'olona ao an-tranony ao ohatrany hoe miara-mipetraka aminazy ao de enao maheny miaraka amin'ny anina nge izy miaraka amin'ny Julie Gaillet nge izy ny tena am'izany filohan'ny République enao tsy hoe olo tsotra zany ka hoe bon any ny tantaranareo any fa ndray mpanao gazety ndray filohan'ny République dia ao anatin'izay zany hoe mandeha le tsao zany miparitaka foana le tsao de farany no zao nyteneny eo am-pejy 570 de zao no nyteneniny je m'agace de ce mensonge ozy mais une histoire avec elle avec Julie Gaillet zany je n'y crois toujours pas j'estime François trop habité par sa fonction pour prendre un tel risque etretsika nge ny fandraisa ohatrany hoe ny estime napetrany ho an'le président de la République zany hoe enao ve filohan'ny République de asa anao lainga tahaka an'izany sady andray risque be ohatran'izany hoe andeha aprafy anao nefa ty mbola misy vadinao miaraka aminao anatin'ny fitantananao ny fanjakana miara-mipetraka aminao amin'ny Élysée ao zay no nyteneniny manahirana ozy le tsao mandeha fa ohatrany tsy te ino ozy hoe mariny zany satria za mieritreritra io François Hollande io ve de asahanao an'izany olona président de la République j'estime François trop habité par sa fonction pour prendre un tel risque ozy zay no nyteneniny de mbola mandeha ihany le fanazavana de ozy izy any amin'ny pejy 80 suivante any zany de miteny hoe 20 ny volana marsa 3 ozy tena lasa voatery ny antso any Julie Gaillet mihitsy za ozy Valérie Trier Velera mitantara eo de tena hoe sahirana mihitsy am'ty tsao mandeha ty tena malo Julie Gaillet ary nametraka fantanina mais comment on peut vivre avec de tels mensonges comment on peut mentir à ce point ahoana ny afahana mandainga ohatran'izany satria nilaza zany Julie Gaillet rehefa niresaka tamin'ny Valérie Trier Velera tamin'ny telefona hoe tsisy an'izany tsy mariny zany
de nangataka ozy izy ako nangataka tamin'ny Julie Gaillet hoe maninona ke raha mba manao communiqué de démenti anao fanambarana mba andisonana zany resaka mandeha zany de mba mipetraka eo. Comment peut-on mentir à ce point satria eritrereto efa misipa zany mialatsiny am'le fitenina ataoko fiteny zatovo azahoantsika azy tsara efa misipa zany le filohan'ny République française Julie Gaillet mbola mandainga ihany hoe aoara fa manay nanao communiqué officiel mihitsy ny Julie Gaillet hoe mialatsiny fa za de ny avokany mialatsiny fa Julie Gaillet de tsy manana liaison mihitsy na hoe tsy miaraka amin'ny François Hollande mihitsy fa tsy mety nangina le tsao zany de ao anatinatin'ny boky ao de ozy ndray Valérie Trierweiler ndray andro zay ozy ako tamin'ny François Hollande ozy hoe etretsika tsara efa asainao mianina asianao miozonozona zany le président de niozona le président jure-moi sur la tête de mon fils que c'est faux et je ne t'en parle plus. Et François Hollande a juré zay ny teneniny afatarana zany hoe mandainga zany io filoham-pirenena io masa mandainga ary ny any amin'ny vie privé any azy ataony an'izany hoe efa angatanao mba mandainga manko mba mety andainga ihany fa rehefa asain'olona kosa ianao hoe miozony eo amin'ny lohany zanako ary ianao fa tsy mandainga de tsy resaka anao an'io resaka io tsony teny juré izy tena niozonozona mihitsy izy zany hoe tsy miaraka amin'ny Julie Gaillet ay ozy rehefa nizoina any anatin'ny tantarany zany mitantara izy rehefa zoina zany ozy Valérie Trierweiler efa zatra ny miaina ao anatin'ny lainga io ozy François Hollande zatra ny double langage zatra ny hoe tsy miteny ny zavatra marina ary zatra ozy tsy miaffronté any tena zava-misy fa miala ilany foana zany zay le François Hollande zany ary io boky ny Trierweiler raha afatarana mihitsy zany hoe ohatran'izao ke nitoetra ny ty président frantsay ity grave be tena grave eo anatin'le de tsy rehefatsika tsara nge toizako le izy afataranareo zany ohatr'izao tokoa le olona zany eo anatin'le fa tsy nijanona mihitsy le resaka zany na de teo ary zany zay rehetrarehetra nandeha ny démenti tsy nitoy foana le resaka de fa nisy resaka ndre mandeha koa hoe Closer honya magazine Closer le boky zany gazety boky io le namoaka an'le saron'ny François Hollande niaraka tamin'ny Julie Gaillet de efa nandeha mihitsy le resaka zany hoe Closer honya manana ny sariny profony zany fiarahany Hollande Gaillet zany de mbola tezitra ihany François Hollande hoe inona ary niresahanao anahany zany foana tsy mariny zany c'est une faribole ozy zay mihitsy le terme nampiasaina ao anaty boky ao daholo zany faribole zany ohatrany hoe c'est de la fabulation zany hoe mirediredy ve ianao efa hoe tsy mariny zany za ozy ny teny taminy hoe manana sary ange hono ny Closer de mbola nanda ihany izy nivoaka am'izay ary ty sary niaraka tamin'ny François Hollande tena ridicule ne le izy le retsy ary zay manko ny mba tiako resahany voaka zany le sarin'ny Closer de hoe iny am'izay François Hollande fa manao casque mamenatra mitaingina scooter président de la République ianao ianao tsy hoe olon-tsotra korokeny de mba hiafina kely andeha akary amin'ny sipanao arina andeha akary amin'ny sakaizanao ary fa ianao président de la République mandeha mitondra casque manao scooter andre mandeha scooter manao casque mifamadiky mihitsy zatra tena igny zany manao casque ianao de manao scooter de miaraka amin'ny garde du corps nao anankiray de ateriny eo an-tranony Julie Gaillet de rehefa mandinika an'izany amin'izay ianao de io zany mba mahagaga ana am'le olona miteny zany manao hoe le olona miteny zany manao hoe efa tratram-body omby zao ozy izy de mbola nandainga ihany ozy izy François Hollande nandainga hatramin'ny farany zay ny teneniny Valérie Trierweiler tao anatin'le izy de zao any zavatra mba tiako marianao zay hoe nomen'olona tsiny be zany Trierweiler rehefa namoaka ny marina namoaka ny ty boky ty de hoe règlement de compte ohatrany hoe vengeance valifatinao amin'ny fiainanao manokana any ve ozy de animbanao an'le fiainana les fonctions ma président de la République en François Hollande hoe désacralisenao zany hoe esorinao zany mamasina n'le andraikitra de ozy te ametraka fantaniny fa iza no désacraliser melohan'le fonction ianao zay mahatsiaro ny tenanao fa président de la République ave nefa mitangina scooter manao casque andeha anentsika ny sakaizanao nefa fantatrao tsara fa ianao président zany tokony hoe comportement attitude irréprochable tokony tsisy afaka manakinanao ary zao nge tena zava-dozy François Hollande tsy de tena hoe nisongadina be zany ny fitantanany ary makampy vahoaka frantsay azy izy hoe ohatrany tsy mahavita mitantana zany tsisy ninina vitany ratsy zany ary tena ny impopularité amin'ny François Hollande zava-dozy historique mihitsy mbola tsy nisy an'izany tao anatin'ny ty 5e république frantsay ty hoe tsy tiany olona zany de enao zany efa mahafantatra fa tsy mahavita ninina firy de mbola andehanao adalana hoe inona moa zany ohatrany
hoe ekara goavana be takan'izany mbola andeha mialatsiny raha fitenin'ny tanora zao de ataoko amin'ity fomba fiteniko ty alakotsiny hoe mbola andeha anafika sipo amina skotera sy kasika ihany ianao ary ambadika ary nefa ianao mahafantatra tsara fa zany trangan-javatra izany raha ohatra ka mivoaka hanimba le fiainanao hanimba le asa ma président de la république anao de betsaka zany ny fanenjena ny trier za tsy miaro ny trier velera za koa de mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ao mbola tsy namaky an'le boky mba tsy rariny koa ny ataon'ity vehivavy ty fa maninona ary manao an'io sy ny sisy io vie privé io elle n'est pas la seule ozy mpanao politika français zay io ngamo izy reriny de olona anjaly tsy izy reriny ny olona anjaly ampitiavana sy ampanambadiana sy nampizaliany lehilahy nampizaliany vehivavy toy io ko maninona izy reriny andeha amoaka boky hanimba le andraikitra mafilohan'ny rebolika de ozy ohatra raha tsy nandainga foana François Hollande hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hafa mihitsy ny fandehan'le raharaha de zay zany de zao mbola toy izako ihany ohatra vitsivitsy kely ihany zany ao anatin'le izy de hoe natao am'izay ozy tamin'ny sabotsy 5 ny volana janoary 4 tamin'ny fiandohany ty taona ity nanao investiture ny filohantsika teto Madagasikara moa François Hollande nisaraka tamin'ny Trier Velera tamin'ny alalan'ny fanambarana communiqué de répudiation ozy zany hoe fanambarana nitsipahany François Hollande mova tsy reny ohatrany hoe vita zay nilaina azy zany chiffon de vita zay nilaiko anao satria tena nilainy François Hollande mihitsy ny Trier Velera eo zany hoe nanampy Trier Velera zany tonga ny François Hollande ohatran'iny hoe nitereny Trier Velera François Hollande manaova régime miova fomba fekanjo mba atsaratsara endrika anao eo anatrihan'ny frantsay zany hoe ary anisany teninao anatin'ny bokiny tao zany betsaka ozy no niteny taminao hoe vous y êtes pour beaucoup pour l'élection de François Hollande zany hoe nanampy betsaka tamin'ny alan'iny François Hollande tamina filohan'ny république azy Trier Velera izy raha teo moa mpanao gazety politika zany de mahafantatra tsara hoe mety ohatraohatran'izao ny fomba fanao zao ny discours zao ny resaka atao na ny kabariny aza ozy na ny kabariny tantarainao anaty boky zany kabarin'ny François Hollande ozy tamin'izy vao anambara ny candidaturany zay aussi izy ozy niarananao anazy nisy an'le mpanao kabary officiel zany fa rehefa tonga tao amin'ny Hollande ozy le kabary de novainy de niaraka anazy ozy zay sisy zany hoe nanampy zany olona io de ohatran'ireny hoe chiffon reny zany hoe vita zay nilainanao avy na mafana zavatra maloto teto de nailika tery ohatran'ireny viliavy nanana ozy nirany dadasy nana zay hoe viliavy nanana zany de vita dia aisaka ery amin'ny sisiny ery dia ohatran'izay na tsy arovany Trier Velera ny tenany zany hoe te amin'ny alalana mo 20 ve teny misy 20 ve no nandroany François Hollande tena mafy ane zany mafy enao zany communiqué no ilazana aminao hoe misaraka sika senao io zany le hoe raha ohatra ka tiany François Hollande hoe désacraliser le fiainany ama président de la république le andraikitra ama président de la république tsy tokony ho nanao ohatran'io izy fa na le communiqué azy ingedy enao zany Valérie Trier Velera de mipetraka eo amin'ny toerany de any anaty AFP zany enao dépêche-ny AFP zany lay agence de presse agence France Presse moa tena dikany AFP fa zany hoe reny le mpamoaka vaovao reny zany any anatin'ny AFP François Hollande ny dicté no tononony tamin'ny AFP ozy le fanambarana 20 n'isan'ny mot ao anatiny hoe François Hollande fait savoir le président de la République fait savoir qu'il met fin à la vie commune qu'il partageait avec Valérie Trier Velera zao ny fomba nitenenan'ny Trier Velera azy eo amin'ny pejy 512 amin'le boky eo hoe l'acte de décès de notre amour zany ny soniavana zany ny fahafatesan'lay fitiavana zay zany le izy raha zoina ary natonga azy nametraka fantany pourquoi tant d'humiliation d'inhumanité et de violence maninona ozy de natao fanalambara zany hoe tena nalany François Hollande baraka mihitsy zany Trier Velera tamin'le fiarahany nefa rehefa aveo rehefa namoaka amin'ny boky am'izay Trier Velera dia ozy am'izay ny olona hoe enao manala baraka an'le président de la république les fonctions ma président fa tsy François Hollande de ohatrany hoe alaim-pana ihany hoe ny tsika olombelona manko le propre des êtres humains zay tsika malaka mitsara zany tsika tena aingana be mihitsy tsika mitsara fa tsika zany on ne cherche pas à comprendre tsika zany matetika tsy miezaka amin'ny comprendre tsy miezaka mahafantatra hoe inona marina reny tena fandehany ty fa tsika tonga de aingana be mitsara kenao nte ohatran'izao kenao intéressé enao nahita azy au président de la république nefa ozy izy zay izy mbola tsy tany karatra tao anatin'ny listry no président kory niarahanay de mbola toy izako kely vetivety le hoe ohatran'izao le François Hollande zany de ny faramoa resako anareo le hoe sentiment d'illégitimité zany nananany Valérie Trier Velera tamin'izy tao anatiny zay fiarahany tamin'ny Hollande izay de zao enotsika tsara nge
avy nisarahany François Hollande Trierweiler avy nandefa zany le communiqué izy de mazava ho azy moa ianao amin'ny maha-olombelona zany vehivavy sy ny sisa de nitomany lasa zany hoe niala tao amin'ny Élysée de lasa zany de nentanao netakelinao ozy mifiteny zay nentanao de lasa ianao zany lasa ianao ko voarokako répudié ianao ko zay le fiteny fa magaga ozy de sao mbola eny andalana ozy izy avy namoaka communiqué tamin'ny AFP hoe misaraka amin'ny Valérie Trierweiler mbola eny andalana mody vao niala tao amin'ny Élysée de efa andefasany SMS ozy hoe je te demande pardon parce que je t'aime encore tsy azoko tsony ozy le président hoe mangataka famelana amiko indray satria mbola tianao fa rehefa nizoiko zala latina indray ty vakiko zany le boky ny tena marina matahotra zany François Hollande hoe inona no réaction anty Trierweiler ty satria fa nanomboka ny teny Trierweiler za noratra boky de matahotra François Hollande sao de ho alan'ny olona ho hitan'ny olona ny tena marina raha mivoaka ny boky ny Trierweiler de motambatamba zany Trierweiler saika heviny zany de zao hoe menagena ny atsy alamindamina ny roa zany hoe saika ho tohizany ihany zany ny fiarahany tamin'ny Trierweiler fa mba eo ihany koa zany Julie Gaillet de sa mba mahazo tsy mba mahazo arosa zay zany le tena marina tao anatin'le ary raha mba ohatra zany vao fitazotazony teo Trierweiler de mety hoe tsy namoaka boky mety hoe tsy niresaka tamin'ny mpanao gazety mety hoe tsy nanao réaction mety tsy ho voafehany tsony satria manko izy François Hollande io tena manahirana anazy mihitsy ny image asehony any amin'ny mpanao gazety zany amin'ny opinion publique amin'ny ankapobeny fa tsy niemitra ozy ary ny tena loza de zao rehefa nisaraka indray nefa ny zareo de harceleny François Hollande indray zany Valérie Trierweiler ndao hiverina hiaraka SMS bouquet de fleurs na izanaiza ozy misy tany États-Unis mbola mahazo bouquet de fleurs any amin'ny chambre d'hôtel ko ihany makany Afrika satria moa i Trierweiler nanohy karazana cause humanitaire zany hoe nanampy olona foana izy nandeha nakany Afrika mbola mahazo bouquet de fleurs ihany Makaria mahazo bouquet de fleurs ihany Makaria fatany daholo ozy ny fiainao de gaga ihany hoe tam'izany araka tamin'ny to tsy de ndrara iny firy fa rehefa nisaraka tamin'ny azay vao niazakazaka izy de ny farany hoe le tiako resahana anareo de hoe matsapa zany Trierweiler tao anatin'izay fiarahany tamin'ny François Hollande zay nisy sentiment d'illégitimité complexe d'illégitimité zay moa tena filazany anazy zany hoe tsy mahatsiaro zany ianao ary zay marina nge ny tena marina tsy ny fanambady manko zany izy roa Trierweiler sy François Hollande rehefa tsy mifanambady zay misy sentiment d'illégitimité foana ozy ao anatin'le izy misy atao zany hoe fomba fietsika zany zay atsapanao zany hoe za zany ohatra tsy tena mitoerako tsara ary na de niezaka za ozy izy hoe tao amin'io fiainako niaraka tamin'ny François Hollande efa izy lasa président de la République io de mbola nitoetra foana ozy na zany hoe noho ny influence ny Ségolène Royal sy ny zanak'izy roa efatra manko ny zanaky Ségolène Royal sy François Hollande na noho ny influence ny opinion publique zany say tsy mba niezaka akory ozy François Hollande mba nanatsara zany an'izay imageko zay na mba hoe niaro azy zany je n'ai été ni épousée ni protégée zay ny teniny any amin'ny faraparany boky any sady tsy nivadina ozy tsy mba narovany ihany koa fa dia ohatrany hoe zany hoe nitoetra hatramin'ny farany ny alany tao lay complexe d'illégitimité zay hoe ianao tsy vady ianao zany ohatrany tsy anana rariny mihitsy manoloana ny Ségolène Royal ohatra manoloana ny opinion publique frantsay ohatra ary ny tena nampalahelo azy de tsy mba narovany François Hollande mihitsy mitarainao nge le vehivavy ohatrany hoe na ny fiainako izy ozy nangataka tamiko hoe il a exigé que je renonce à la télévision vao lasa président i François Hollande tonga de nangataka izy tamin'ny Trierweiler tsy mahazo manao émission amin'ny télé tsony satria nanao émission antsona hoe itinéraire zay émission culturelle i Valérie Trierweiler zany tao amin'ny direct 8 de 8 moa izy amin'izao fotoana zao fa tonga de nangataka François Hollande ajanony io émission anao io nefa za ozy mba tena tiako natao zany de rehefa tsy afaka miresaka politika intsony noho ny resaka conflit d'intérêt moa zany mazava be zany ary resaka etika ihany koa zany dia hoe tsy resaka etika sy déontologie de tsy resaka politika intsony zany Trierweiler noho ny efa nanomboka tamin'ny fito sy roa arivo fantatry ny lasa publique zany ny fiarahany izy roa zany hoe efa telo taona taorinany tena fiarahany zany de lasa publique le fiarahany izy roa de nanomboka teo ozy izy mivadika zany ny resaka journalisme culturel manao critique littéraire izy tao amin'ny Paris Match nanomboka tamin'ny taona 2024 zany de manao commentaire manao resaka mamaky boky izy zany de commenter ny resaka boky iny zay zany nataony tao anatiny zay 2012 nakaty zay satria tsy tiany ihany koa zany le hoe tsy hiasa fa de lasa hoe vady mifiloha fotsiny fa mba mitazona ny asa amin'ny mampanao gazety azy ihany izy zay zany ny zavatra tanjona tena tiany notratrarina tao anatin'le izy
de tao anatin'izay nefany malahelo aho tantarainao anatiny zany mba tantarainao zany zay tena alahelo tamin'ny hoe le ty olona tiako ty ozy izy l'homme que j'aime ne savait même pas le titre de l'émission que j'animais sur D8 hoe tsy fantany akory na mifandaharana mba ataoko anatin'ny direct 8 aza tsy fantany kory zany ny fiainako amin'ny ankapobeny nefa zaho j'ai tout sacrifié pour lui no le fitiavana zany de tena hoe navotsiny daholo amin'ny fiainany ray manontolo zany hoany olona anankiray io nefa rehefa avy eo de ohatrany hoe les complexes d'illégitimité de nitoetra mandaparavana zay fiainana zay fa magaga de zao il y a quelques semaines ty boky ty raiky amin'ny telopolo ny volana jolay no tapitra ny fanoratanany azy fa mbola miresaka izy en page 456 eo am'le boky eo miteny manao il y a quelques semaines il m'a proposé de m'épouser c'est la 3e fois de gaga hoe ina moa ty izy to efa nisarahanao de avy nataonao nalanao baraka nataonao ino de hoe andao ndray vadio magaga le zay marina angamba zany tena c'est le propre de zay marina angamba zany rehefa mpanao politique ianao ka fatafantatra zany hoe volage zany ianao volage moa filazana azy hoe madiditra vehivavy etseroa io zany ianao dia zay tokoa angamba zany ny ataontsika hoe fetraikan'le izy zany ao anatiny hoe ohatran'izay tokoa zany le lehilahy ary aza tonoina fa ao anatin'ny boky io de mba milaza maha olombelona azy ihany koa maha vehivavy azy zany Trier Veller hoe ça ozy zone nataony le mariage n'est pas une réparation bien sûr être marié avec lui m'aurait facilité la vie j'aurais été moins illégitime aux yeux des autres et peut-être dans mon inconscient ce lien officiel m'aurait sans doute apaisé je n'aurais pas autant perdu confiance en moi ce n'était pas de 2 alliances dont j'avais besoin mais que nous soyons alliés zay no niteneniny marina ozy izy fa tsy hoe tena tsy maintsy ilaina le mariage fa tena nanamora ny fiainako niaraka taminy ozy raha mba ohatra ka nivady taminy ary mety natsapa moins illégitime ozy mety hoe mba légitime kokoa zany ozy teo amason'ny olona sy tao anatiny inconscient ako tao mety mba nampitony aho zay lien officiel hoe fanambadiana izay ary mety tsy ho very loatra fatokisana ny tenako aho tsy le alliance anankiroa amin'ny tanako ozy ny tedaviko fa mba hoe allié izay zany hoe olona miaraka mamakivaky ny fiainana zany zay ny zavatra nambarany François Hollande de farany vakiko aminareo ny ao anatin'le ny amin'ny teny farany any hoe le temps est any amin'ny page faraparany any le temps est venu de clore ce récit écrit avec mes larmes mes insomnies et mes souvenirs dont certains me brûlent encore merci pour ce moment merci pour cet amour fou merci pour ce voyage à l'Élysée tonga ozy zao ny fotoana anakatonana tanteraka ny tantara io zay nisoratako tamin'ny alalan'ny ranomasoko sy ny toromaso tsy hitako sy ny souvenir fahatsiarovako zay mbola mandoro aho ozy ny sasatsasany ao anatiny zany misaotra ozy no fotoana rehetra eny de misaotra no mifankatiavatsika de misaotra no mifandalovako tao amin'ny Élysée zay ny teneny de amin'ny farany indrindra ozy hoe je peux désormais être aller et agir sans craindre le regard d'autrui sans quémander le tien j'ai envie de vivre d'écrire d'autres pages de cet étrange livre de ce singulier voyage qui est une vie de femme ce sera sans toi je n'ai été ni épousée ni protégée puis-je seulement avoir été aimée autant que j'ai aimé Paris le 31 juillet 2014 tsara be faran'le boky mahafinaritra be zany fa de matohiny zany hoe ny tiako tenenina ao anatin'le izy de hoe mitantaraina ao anatin'le izy manko zay zany ny hitako hoe honnêteté intellectuelle ny Trier Veller ao anatin'le izy de ny hoe reconnaître izy hoe mafy ihany koa kay ny aina ny Ségolène Royal tamin'ny François Hollande vao nanomboka niaraka tamiko zay zany no niteneniny tao zany hoe izao fahatsapako ny famafisany zavatra iainako no ny fisiny Julie Gaillet zao ozy de fatako fa zay zany ozy ça a dû être très dur Ségolène Royal a dû souffrir beaucoup ozy mety nijaly be koa zany Ségolène Royal rehefa nandangandangiany François Hollande ohatran'izao ataony ana amin'ny resaka Julie Gaillet zao misy honnêteté intellectuelle le ramatoa ary nao ihany koa no hoe hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany izy tsy mba ohatrany hoe zany hoe nanaratsy mihitsy any Ségolène Royal fa de napetrany tsara hoe la mère de ses enfants mamany zanany reo ozy zay napetrany foana ary ny farany de zao no niteneniny zany raha dikako tsotsotra aminareo amin'ny teny malagasy hoe manomboka zao aho satria na de hoe nangataka tamin'ny iverina foana azy François Hollande de manapa-kevitra mihitsy zany Trier Veller hoe tsy iverina hiaraka amin'ny intsony ary zao niteneniny manomboka zao aho izy zany de afaka hiaina ankalalana amizay tsy matahotra ny fijerin'ny olona hoe ho tsarain'ny olona foana ho tsarain'ny olona foana zay ozy ny antony anaovako an'ity boky ty au nom de la vérité devoir de vérité zany raha tsorina le izy dia
efa te hiaina ozy izy anoratra pejy hafa ao anatin'ity boky ny fiainako amin'ny mahavehivavy aty ary ce sera sans toi tsy misy anao ozy zay fiainako manarak'izay za ozy sady tsy nivadinao tsy narovanao je n'ai été ni épousé ni protégé engane za ozy izy mba ho tiavina ohatran'izay nitiavako zay puis-je seulement avoir été aimé autant que j'ai aimé zay ny faran'izay boky zay